fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio Voankazo nosoratany ED Andria Malala. Afatra hafahafa asa naza mora mahatsiaro marary no andrenesaka fanaintenana ny zavatra tsy mety hampaninana ny hafa na nsaiko tia karokaroka no atsinjovo izay tsy tokony ho hitako na ny fiainako mihitsy no voaozy no feno fandrika mahaso lafaka fa raha tahiny moa ka fito ny zanakao ary zazavavy kely 12 taona ny zokony indrindra izay mirahira zao kalipitiavana rehetra tsy fantatreo masondrininy raha tahiny ka vatana sy fitafiana misombovoka no vatanina eo amin'ny menaky ny ianao ao tokantrano ary nandefa mandrinao dia mahalefitra izany rehetra izany tsy miantso vonjeo mba ahoana ny fisainanao ny lasandavitra ny eritreritro satria tazako dia ny ankehitriny fa izao tsy firehana amin'ny madinidinika izao dia tsy atombohan'ny fahajambana tanteraka eo anoloan'ny fahalotom-panahy rehefa atsoatsy ka inona no ataonao raha izao dia akatsitsika eny amoron-dranomasina na hidinika ny foko anao ndray mitazana ny fiainako lasa hitako izay fahadisoana nataoko ka nahatonga amin'izao toerana izao na amisavisan'izay tokony ho nataoko mba tsy ho nahatongavako teo fa ny fiainako manontolo dia nampiasaiko araka ny hevitro mba hahavanina kokoa noho izany nosolofoko kinantso miorona ny hoditro fa fatao jiolahy sy bandivavy no dimby avelako eto ambonin'ny tany matotsy mifanaraka izay mitranga sy izay nokasaiko dia satria diso tetika ka taiza ho aiza teo amin'ny fiainako ary no nisehon'ny fahadisoana sy tokony hanambady mihitsy ny olona toan'se hoy raha josakaizako 10 taona lasa izay raha niarany hiatrika ny onjana anjebizeby teo potrity voanio ty indrindra tahaka izany androan'izany izay rola nahoana hoy aso maro loko tamin'izay anafina ny fahagagako satria hoy izao montona hijaly se ary ampijaly tsy fidin'ny hafa zavadalina sady sarotra ary fiheverany se izany atao hoe fitiavana ary ny fitiavana katsahany se dia fitiavana tapitrohatra tsy mahay mively eto amin'ity tany ity izay tsy azo tanterahana raha tsy miaraka amin'ny olona tapitrohatra kanefa tsy misy olona tapitrohatra satria tsy mbola nahity se hoy ihany sento sady tsy hahita mihitsy satria tsy ara-dalàna ny fisian'ny olona tapitrohatra eo araka ny hevitro no nahadiso ny voalohan-dasy ny voalohan-bavy izay mbola rahany vahoaka hatramin'izao ary se koa tafiditra amin'izany dia ny finoana fa era-dalàna ny fitiavana ka tokony hanaraka ny lalàna maha olombelona ny olombelona izay tsy inona fa biby tahaka ny hafa rehetra koa raha ny ara-dalàna se no jerena lasa mborona vetivety eo ampitazanana ny fahasipotsy medadasika ny sakaizako fantatra izao mantsy fa nanintro nahatry ny ela ny fandalinana sy ny famakafakana ny fihetsem-panahin'ny olombelona ary eo niary ny anatra tamiko indrindra ireo zokoko ara-taona sy ara-pahalalana avy nandraty fahendrena tany ampitan-dranomasina toan'izao dia toa mahatsiaro fahafinaretana eo ampiadika hevitra tamiko momba ny zava-panahy ka naniny eo nanay tamin'ny fotoana iny aza dia tsy inona fa nasisiky ny faniriana hitafa amiko izy rehefa avy namaky ny tantara iray nosoratako hoy izy noho ny ela ary mino fa izany ny fomba ny mety ahitana sompisompahsambarana eto amin'ity tany ity dia aleoko mamboatra olona iray fanahy iray saina iray hifanaraka amin'ny fiainako sy ny fisainako toy izay hampahory tena hikatsaka izay tsy azo katsahina ary eo no ihany fahalemen'ny tantara soratany se rehetra dia izy tsy maintsy ahitana tsy pelatra io fikarohan'ny fiainana anjely eo amin'ny fitiavana io fikarohana ny fiainana anjely eo amin'ny fitiavana io 10 taona lasa no nisehoana izany resaka izany nefa ohatra ny henoko teo ny fanomezantsinin'izao ka miherika tsy saty hideriny teo anilako ary tsy jao no nitsinjoko fa arandresakaizako iray hafako ino ny zato masondrina hoy izy nandinika ka misy inona moa hoy ihany nanafina ny fahatairako fa gaga amin'izay mitsokojoko sanatria tsy noho ny tsy fahatokisako andrandry no tsy namborahako ny tsy ambarateloko taminy fa noho ny fahalalako nateraky ny fanandramana efa nataoko matetika fa tsy firy amin'ireo antsoko hosakaiza no saina nanapa-kevitra samy irery raha mbola tsy ny fampidinika tamiko raha tohitry ny manahirana ny fony
nefa noho n'izany mba tojony kijo sarotra ivoahana dia tsy misy afa-tsy zao tokana anga na iray aza mety iondrika hibanjina fanontaniana fa valiteny safy be mantsina no fitsoka irylay tonaka izay iova endrika vetivety foana ho fanakarana ny any ankoatra ny rahona ary izany dia fomba tsy mety diso hitarihana moramora hiady hevitra momba ny fiainandry zareo fa tsy ny fiainako intsony. Io fikarohana ny fiainana anjely eo amin'ny fitiavana io tokoa nga no loharan'ny poiran'ny fahoriako teo no fahadsoko hiakatra ny rivo rampitso aho hoy atapa-kevitra tampoka. Aninona? Hoy randrizy entana te hikorana amin'izao nisy zavatra iray loha tsy nitovianay roa lahy hevitra 10 taona lasa zay nefa tsinjoko ankehitriny fa tony azy no marina ka hiaiky faharesena. Aketoy fa masabary mainty kotozy zany. Hoy randrizy somary nibitaka. Saika resaka misendrindra koa ny amin'inona hoy verivery hevitra. Sakatsekatra kely randrizy sakaizako vao nahavaly ny fanontaniako. Fantatry se? Hoy izy no niela. Fa efa heritaona zao no nahavitany famofona siklera. Fantatro. Hoy saingy tsy fantatro klera. Marina tokoa zany. Ondray randry misafoloha. Nefa na dia izany aza dia ahitany Simonina se? Angamba. Hoy tsy tady azy no antondriako. Ka ny voamasony mihitsy no potsifiko tato anatin'ny 3 volana dia tsy namaly ny taratasiko intsony klera. Inona no antony? Nanjary vato misakan-dalana ve ny finoana samihafa tsy mampanina teo aloha sa nahitany tiany kokoa noho izany fofombadiko? Ny ambopoko mandrara tsy angavy azy ilazany marina nefa kosa na dia izany aza mba hafantarako izay ataoko dia tiako ny alala izay nitranga. Raha atsorony zany hoy dia tsy avelany sy tiany amin'ny momba an'se fa amporosy an'se kosa hitsikiriny ataony. Ka ataoko hoe andinika ny ataony. Niarany meza ireo lahy dia samy nitsangana. Anao zay azoko atao hoy nandray ny tanany. Iarivo. Azonao veroka fa any ampitso nahatongavanay mianaka kely tao Antananarivo raha vao ny safo helika ny kara dia efa teny an-dalana ho any amin'izao za sy ilay zanako kely 5 ranonorana. Efa taona angaha no tsy nahitako nanalamanga ka toa fiovana tsy tapesipesena no hitako tendritra teny. Izaho mitanandranandrana sady misakelika ty entana keliky sarobidy izay tanandranandrana noho izaho dia ampo ny fantohan'ny masony ambany lanitra taminay roa lahy. Tsy saro-patarina ny tanahy vao niakatra fa ny nanaitra ny saiko indrindra dia ny fahitana ireo mpangataka nandravaka ny totobato. Dia tsy azo atao mihitsy ve ny hamongotra ny fahoriana eto ambonin'ny tany dia ahafatan'ny mpanefoefeto amin-drenivohitra ve ny hafoihanina saza azy anio ho an'ireo mahantra fa dioranovan'ireo. Tapitra ny vola madinika tany amiko fa tsy nisy navelan'ilay zanako kely indrindra nodingany ireo mpangataka rehetra no lalovanay ary amiranana tsy ambara no teny amin'ny endriny izak'izay avy mandrotsaka ao anaty aro kely na satroka izy. Mahagaga fa ny toerana honenan'ny mpanapitrisa no ahitana indrindra koa ny tsy mahavelona afo sa ny fisian'ny iretsy voalohany no mahatonga iretsy farany. Tsy tapitapitra izay iny ny sendrika fantatro ny serany teny anelanelan'ny vahoaka ny fanitsakitro. Nozoiko dia nosotomoko tamin'ny tanànakanjony. Gahoana ilay tiry dada? Hoy tsy ny salasala. Nierika dada fa izany no anaram-bositra ny antsonay azy fa intany ampianarana 4 na 12 taona lasa zay. Ka tonga viny izany ianao tompoko? Mananao daholo nareo any tompoko. Nosotomoko aingana ny tanako avy nandray ny azy fa toy ny rano natondraky ny hafanam-poko nateraky ny elatsy ny aonana sy ny tomboko tsy misy farany nanovany ahy. Ahoana indray letsy? Hoe gaga sady kivy ity tompokotopoko ity. Zaho zao tompoko dia mitandrina fiangoana etsy. Ko nahitandrina an'izy ela dia tsy tadidiko loatra ny efaran'iny tafampisandratrandro iny fa tao ny fandao tsy mifanoveloma izay sy dada. Samy manana fisainany tokoa ny olombelona
fa maro tamin'ireo niara-nianatra taminay no safoaka raha tsy nantsonina tamin'ny anaram-bositra tsy tiany mainty fahiny no ny tafasonitra amin'ny toerana ambony, fa ny sasany kosa mitomany tompoko. Mbola lasa tany amin'ny dada ihany ny eritreritro. Raha ny fanjevy tao anaty vahoaka ny fanitsakidro teo Analakely izay mianaka. Rehefa avy nandona sy nidono ny sasany dia farany ndraiky resika niataka. Fa efa tafavoaka ny faritra nisy ny mpiatsena indrindra izay mianaka kely no tsy ariko ho nisy maso roa ny banjina teo anoloako. Somary gaga no ny fandinian'ny olona rehetra ihany ka mba nafantoko teny aminy koa ny masoko. Ny fampivandravandra nandritra ny fotoana fohy ny fanenanay izay sy ilay tovavy dia tsy fantapatatro foana teo fa nanjary nitsiky taminy ary izy nitsiky tamiko. Tsy atro ny tsy anara-maso azy no nidify izy ka nahitako azy niedrika koa sady nijanona vetivety hitazona anay mianaka. Napetrako andeha vetivety ilay zanako kely notrotroko no nitafavoaka ny mpiatsena fa ny fisainako mbola nanarady ilay aloka antserana. Io fikaroana ny fiainan'anjely eo amin'ny fitiavana io. Oia, endrika tosady vaovao no efa nahazatra no fitadidiko azy. Vaovao satria mino fa tsy mbola nifanena mihitsy izay sy nitovavy iny, nefa nahazatra koa fa ny fahitako azy dia toy ny nanaitra sary rendremana tao anatiko. Tamin'izay dia nanaraka ny moron-dalana voatemotra rindrim-pitaratra feno tambahatra isan-karazany izay roalahy. Natazana akanjo kely volonondry antonon'anjanako ka tsy niambamba fa avy hatrany dia niditra sady nitady izay mpivarotra n'ireo olona maro tao an-trano. Tsy ela dia nanatona anay ilay tovavy ary efa notondroko tamin'izay niriko dia natolo ny asa dia nolazainy ny vidiny izay nifanaraka tamin'ny hatsaran'ilay akanjo araka ny fijeriko azy. Fa teo amin'ny lokony no nahavery ny hevitro fa tsy fantatro izay hoentina na ny manga tanora na ny mivolombato lalaka. Tsy nahandra ny fisalasalako ilay mpivarotra ka natombony teo amin'ny loko avokoa ny karazana nisy teo aminy dia nilaozany namonjy mpividy hafa. Ho an'ity zazakely miaraka aminao anga? Hoy ilay feon'ilay olona niankina tamiko tao ivohoko. Iny, hoy atsy nierika. Nandroso nanoloana ny latabatra ilay tovavy nidriny teo dia nandray ireo akanjo kely rehefa nilahatra tamiko. Fantatro fa ny volon-damba ny manahirana anao. Hoinday izy nitsika. Ka raha avelanao dia aoka ho fitiako. Misaotra anao indrindra, hoy azy sady nanolotra azy izay teny an-tanako. Tamin'izay vao nifanena ny masonay ka nahitako fa ity olona niresaka tamiko dia tsy iza fa ilay tovavy nifanojerina dala tamiko teny an-tsena. No tsy nahamarika ny fahagagako izy fa nanohatra ilay fitafiana tamin'ny janako. Ity somary abiko ity no manendrika azy. Hoy izy. Sady mbola zaza izy ka hafahafa raha manao volombato lalaka. Raha zaza aho ihany ome dia iny indrindra no netiko. Ny tompo vetivety teny amiko indray ny fijeriny vao nitokelaka izy. Raha rambehivavy tony. Hoy izy. Nomeko ny volan'ny mpivarotra dia nofonosiny ilay volonondry. Misaotra anao fanondrony hoy ary azafady fa nanahirina anao. Sanatria? Hoy izy nanolotra ny tanany. Nifandray tanana sady nifampapantsiny izay. Saingy no ny andeha tokoa izay roalahy dia nitambesatra tamin'ny sandroko ny zanako no tantaniko. Dada. Hoy izy sady nitokona. Ianjany ny totsy. Tsy hitako izay havaly fa ny filazana aminy fa tsy ny nitoy olona io dia toy ny faniratsirana ilay tovavy izay tsy nampiseho tsy fihafahafana taminay iray minitra talohan'izao. Tsikary ilay tovavy angamba ny fiabahabako ka niazakazaka any verina teo aminay sady nandray ny sandriny resara kely izy. Adalainy lety ianao hoy fa andevon'izao raha misy mamaka anao. Tsy hoy izy. So tsy tianao no miaraka amiko? Mivantana loatra ny fanontaniana ka endratra fa tsy nahateny. Tsy fantany ve fa ny feony mikarantsana eo an-tsofiko dia toy ny endrin-java-maneno tsara rindra nandrotsirotso ny fanahiko. Tsy fantany ve hatramin'ilay fotoana nilaharanay nivoaka ny trano fivarotana
dia toy ny tsy niaina tetỳ ambonin'ny tany intsony aho fa niverina any an-tany sambatra tsy fantatra ny hoany. Io fikarohana ny fiainana anjely ao amin'ny fitiavana io. Nahoana moa no tsy ho tiako? Hoy azy zary nibedibedy. Misaotra tamin'ny masony izy, ary izay tsinjoko teny amin'ny fijeriny dia fiainana tapitrohatra feno fahasambarana. Nandalo ireo mpangataka nitsitokotoko teny amin'ny sisin-dalana indray izahay, ka tsy haiko ny hisakana ny eritreritra tsy aminany na tena fahoriana tokoa no nahatonga azy ireo angataka na entim-pahazarana. Entim-pahazarana toy ny olona sasany manantena fititapitrohatra eny amin'izay endrika vaovao rehetra mifanojo aminy. Tahaka izay mino fa azo atao ny miaina ilay fitiavana tonga lafatra eto ambonin'ny tany, ka mihevitra ho mahatsapa azy isak'izay misy mampifony fitiavako. Fa iny angana reo mianaka? Hoy ilay tovovavy. Sady eny tsy? Hoy aho. Iza no anaran'ity zanakao ty? Indray izy ny ome kely. Richard, hoy aho. Ary ny anga tsy tianao ho fantatra? Ataoko ampy alohany io ny mahalala ny Andry Richard. Fa iza kosa? Hoy aho somary niantsy azy. Tia alala ny anaranao. Tsy ho lazaiko. Fianao tahanta sy sangisangy ny feonentiny nilaza azy ka namino hafaliana ny tratrako ny fandavany. Ho aiza moa ty diantsika ity? Hoy izy no nikelikely indray. Ka hita fa tanavy vao miakatra no miaraka aminao. Hoy aho. Ka anontaniana indray. Mandehandeha mitsangatsangana mitady izay mahafinaritra ny sofina sy ny maso. Tsy namaly izy fa toy ny lasalasam-borona dia ny tanondrika sy ny safisafy vetivety ny takolako Richard. Tsy nanjo, hoy aho. Misy namako miandry ahy eny am-Paribe, ary zavatra hafahafa no iadiana ireo lahy hevitra ka manay aho fa tsy hafinaritra anao ny iaino azy. Andao anareo ary ahy. Hoy izy nala eloelo. Tsy manaika? Hoy aho. Raha tsy mampanantena ahy ianao fa eo ntsika rahariva. Nikisina saika tsy nety hisarika taminy Richard. Norohany moramora vao nandray ny tanako izy. Miandranao eo amin'ilay mpivarotra ny fakaitantsika izay a? Hoy aho. Amin'ny firy? Amin'ny roa. Mandra-piona? Nifamina elaela ny ratsan-tananay vao nanaiky hifandao. Mandra-piona? Hoy aho tafajoro anara-maso azy mandra-pitifiny. Dinidinika. Teny ambaravarany rajao sakaizako no nitsenanay mianaka raha vao nandreny anarako nambaran'ny mpiasany. Tonga dia nosakambininy aho mandra-pipetrako teo ambony seza nanoloana ny latabatra fanoratany. Ela nelaka tonga ihany se. Hoy izy no vao vita ny antsafa sy ny resadresaka momba ny fianakaviana. Eny, hoy aho, ary ampatsiahany se ny ela indrindra no tena antondiako. Tsy aron se moa. Vondeha somary nakaina. Ilay tafatsika indray andro teny amoron-dranomasina nilazany sy tamiko fa ny any fomba ahitana fahasambarana eo amin'ny fitiavana dia fanefiana olona iray ifanaraka amin'ny fiainana sy ny fisainany tena. Tadidiko tsara. Hoy izy. Tadidiko koa aza fa nilaviny seza ny hevitra manatsotsora zavatra betsaka eo amin'ny fiainana izany. Eky faharesena amin'izay ny fikasako. Saingy nisy zavatra nitrangana keo izay nampisaina. Fa raha misy marina ao amin'izay voalazany se dia tsy diso tanteraka koa akory ny hevitro. Izany hoe mbola mino fisian'ny fanampy-ravavy araka ny fitenim-bazaha se? Tahaka ny finoky ny fisian'ny andremby. Tsy niteny zao fa nameny ny pipany dia nanolotra sigara iray izay efa homany ho an'ny mpitsidika azy mihitsy. Naretro ny pipany dia mba naretro koa ny sigarako. Mana. Hoy izy no kelikely. Fa ho fahadisoam-panantenana vaovao no miandry an'izay. Asa? Hoy aho. Fa mba efa nandeha fiokirana naitra ny seva izy indray andro ka tafajoro teo afovoan'ny arabe sady roabolana hoe mba kanto laza ny fiokira sy fiaraha-pio zany. Fanontaniana fandrika napetraka seka tsy hamaly azy aho. Hoy izao ny ome. Fa ny olazaiko amin'izay dia izao. Marina fa misy hira malasamborona sy mahindrakindrafana aza indraindray a. Nefa rehefa zatra azy ny sofina dia toy ny miena ny tsirony. Toy izany koa ny fitiavana. Ary io fanenjehana ny vaovao lalandava io nampatahotra tamin'ise
sy nylazako hatramin'ny voalohany hoe tandremo. Ny fitiavana Rajao hoy tsy dia nino loatra izay nolazaiko. Ny fitiavana Rajao dia tsy mety maty. Mety ho maty ihany angamba izy, fa ny mahafaty azy indrindra dia ny tsy fisian'ny fiarahampeo. Nieritreritra kely Rajao sakaizako vao nandray moramora ny hoe amiko kosa Rsea hoy izy dia ataoko fa ny finiavana ho tia ny zava-dehibe. Vadiko ty olona ty no tiaviko izy fahiny, ka natsaroko miaina azy ankehitriny ny fitiavako azy dia mbola iniko ihany no tia azy. Raha tsy nisy izany finiavana ho tia izany dia tsy nisy fiainana azo ny ainana teto ambonin'ny tany, fa ho malia loatra ny foto-tsehorenan'ny fianakaviana sy ny firenena. Hoy somary naneso. Tonga ilay teny lehibe sady ngeza. Ny firenena, fihetseham-po no resahako amin'se, ka firenena no avalony se tiandromay miaraka vereo araka ny hevitra se? Tsy ary izany indrindra no navatra farako an'se 10 taona lasa izay ny tsy hanambady, satria tsinjiko tamin'izany fa tsy maintsy hoe ho ataon'se ho rarahan'ny fihetseham-po ny fanambadiana. Nefa ny fanambadiana dia raharaham-pianakaviana, izany hoe raharaham-pirenena. Fantatro fa marina ny anjao. Fantatro fa misy famarana tsy azo idifina aorinan'izany rindran-kevitra asehon'izany, saingy tao anatiko tao amin'ilay eritreritro tsy misaina, dia henoko fa nisy faniriana andazany hevitra izany, anohitra sy amilivily ny fahamarinana. Fantatro se ve? Hoy ano ny ela ny fofombatin-drandre? Eny? Hoy Jao tsy nisalasala. Claire, tonga any aminay na ty ampiasako tsindraindray izy. Tovovavy tsara tarehy sady manan-tsaina no nahita fianarana. Nampamakiko ny iray tamin'ireo tantara nosoratany se izy indray andro, ka variana ery sady naniry ny ahalala ny se. Zako? Hoy maniry ny ahalala azy. Zavatra tsotra izany. Tongava misakafo any aminay rapitsoariva, fa sainay miaraka aminareo mianaka koa izy. Saingy mba efa voadinika se moa fa ny tovovavy manam-pahaizana rehetra mifampikasoka amin'se dia saika raiky petita amin'se avokoa. Tsy hoy ome tsy namarika an'izany ary toa adinon'se koa izy izany fa sakaizako randry. Tsy adiniko fa sakaizany se randry, nefa ery toy inona moa ny asetry ny tanora roa teo resy ny fitratrevatrevany rina. Hoy sady nitsangana. Nefa tiana mainty amin'ny fomba rehetra kosa ka tsy misy adihevitra sy angamba fananarana no tena nahatonga haka-rivotra sy hiala voly vetivety eto arivo. Inona? Holazaiko amin'se rehefa tsinjiko fa vonona hijeriny toy zavatra amin'ny saina tsy miangatra se. Izay tiany se? Hoy Jao nitsangana koa dia nanatitra ny mianaka hatreny ambaravarana. Izany anie? Hoy indray izy noho nandray ny tanako. Any aminay rapitsoariva? Raha tsy adiniko, hoy nanao vazivazy, ary angamba tsy dia vazivazy loatra no nahalasa ny vaviko hiteny an'izany, satria manontolo dia ny andro ny hariva ionako amin'ilay tovovavy tsy fantatra. Tsy fantatra? Eny, ny saiko tsy mahalala azy fa ny foko toa efa niara-dalana taminy hatramin'ny naharianan'izao rehetra izao. Tebiteby sy ahano nameny tratrako teo am-panatonana ilay toerana ny fanaovana fotoana, fa resara kely koa aza no lalina, tsy nitsahatra nanontanytany aneny toy izy. Tsy nanjo raha mbola tena ampitran'ny arabe izay roalahy, dia indro izy efa nanofa hofatanana anay. Diso fotoana hoy izy somary nanometsy iny, raha vao ny fanandrifa ny ratsanay. Azafady indrindra, hoy fa tsy dia nanantena loatra ny avianao zahay. Nostoniko moramora ny sandry ny anaraka. Aingana loatra ny fandehan-javatra hoy ka toy ny nanofy toy ny zavatra ara-dalàna fa izy no ny tantana andrisara, ary izany tantana azy teo an-kavanana. Ary toy ny zavatra ara-dalàna no fihevitra izany nataona izany. Toy ny ara-dalàna raha ny fampibanjina foana izasy izy. Ara-dalàna raha ny famihana sy ny fanafisafo ny velan-tananay. Ho aiza ary sika? Hoy izy no kelikely. Ianao tompon-trano fa izay vahiny. Hoy ka izay tondranao anay dia mandeha izahay. Ndao any ambanivohitra. Hoy izy.
maka autobus tsika telo mianaka kely, mitady toerana tsaratsara dia arivariva vao mody. Tia tezeran'ny olona ve ianao? Oia, raha ariva isika vao mody. Fa ngaha kosa dia ariva mivaloaly. Niditra hatrany fivarotana izy, nividy vatomamy sy mofo Andrisara, dia rosondray ny dianay ho any ambanivohitra. Tsy adinoko akory fa manambady amanjanaka, saingy ny vadiko dia ity niova soratra eto anilako ity. Ary ny zanako dia efa nanana solotena Andrisara. Nosopahasambarany teo afovoan'ny orakoraka arivo no niainanay telo mianaka. Indray zato fierinerin'ny arivo tazany eny ambanivohitra amin'ny fijoalajoalana anaty rova sy ny lapan'ny praiminisitra fahizay. Ny trano fanao totohatra sy ny lokony midorehitra, tanin'ny mangany lanitra sy ny fotsipitsika ny abakabaka, tataovandrahona eno eny. Teo ambony ahi-maitso no alokalofan'ny kininina no nipetrahana telo mianaka kely. Zany sakamba ny sotroka ilay tovavy, fa ilay tovavy kosa ny ampofon'ny loha Andrisara. Inona no ataonao hoe fitiavana? Hoy ilay tovavy nitodika tany amiko tampoka. Indratra ka tsy nahateny vetivety. Vazivazy hoe, hoy ano ny ela. No ametrahanao izany fanontaniana izany sa dia tena mila valiny tokoa ianao? Tena fanontaniana mila valiny no apetrako aminao. Hoy izy montona. Fitiavana? Hoy indray aho. Firy akory no nihevitra fa nifanojy taminy? Kanjo tsy nahita ny aliny akory. Raha misy zava-maneno roa ka mitovy ny fienjan'ny tadiny, raha kitiana ny iray dia maneno azo koa ny iray. Izany amiko no antsoina hoe fitiavana, na fiarahan'ny fanaharo mihira, ny tsantan'ny mandrakizay. Izany hoe tahaka antsika, tsy nahalala ianao, tsy nahalalanao akory nefa ny fanahako sy ny fanahanao efa miara-mikalo iaiky ny fahafatesana. Nahaka ny moramora teo antsoroko ny lohany, no raisiko ny takolany dia nifanoroka ny molotray, toy ny tsy tety ambonin'ny tany. Toy ny tsy teto ambonin'ny tany intsony no nisy anay fa toerana hafa enikasambarana any amin'ny nofinofo tsy fantatrany. Totsy za omaly intsony no za androany. Hoy somary niataka kely. Tahaka akoho? Hoy aho. Ary izany no mahafitiavana ny fitiavana dia ilay tena izy. Ny hery ny afaka hanova ny fiainan'ny olombelona iray. Naveriny teo antsoroko indray ny lohany dia niteny moramora toy ny pitsipitsika ny molony. Resaka mateza fahiny. Hoy izy ny sento. Ny nenoko ny hoe fitiavana maharesy ny fahafatesana sy ny fisainana torak'izay. Ankehitriny voatsapako ny fahamarinany. Ahoana? Hoy aho. Angamba tsy nisy azavavy matahotra ny fahafatesana toa? Hoy izy sady loky. Nefa hatramin'izay nalalako anao dia toy ny tsy misy heviny amiko akory izany fahafatesana, ary tsy matahotra azy hatramin'ny oviana moa izany nahalalanao an'izany. Niara-nitokelaka vetivety izay roa sady nifamihana andratsan-tananay. Hatramin'ny anikeo? Hoy izy no nitonitony. Nefa ny fiheverako azy dia ohatry ny ela be. Marina izany. Hoy aho lasam-borona. Fa ianao koa dia toy ny olona efa niaraka tamiko. Hatramin'izay nisiko ka ho azoko lazaina ny fiainanao rehetra sy ny fisainanao. Tianao ve ny amin'ny naniko ny mombanao raha avako? Tsy Hoy izy taitra. Ndrao andesy fanantenana ka ampijaly anao ny fahalalana ny marina any orinany. Aza mitady halala izay momba tahaka ny tsy hanady adiko izay momba anao akory. Mivelona sy sambatra ao anatin'ny nofinofo sika amin'izao fotoana izao. Miangavy anao aza mbola tairina fa aoka hiaina ny torimasoko feny fitiavana eo anilanao. Tsy niteny aho fa ny volony no ny safosafoko ary ny eritreritro lasan-davitra dia lavitra. Ny anatao amin'ny nofinofo izay kanefa tsy maintsy ho avy ny fotoana mpamirapiratra ny maso ka hibanjana izao tontolo izao amin'ny endrika marina. Amin'io izao tontolo izao io ny vady aman-janako ary ny endriny marina dia voafatotra mandrakizay amin'ireo ankohonako ny fitiavako ka fijangajangana izay rehetra ivelan'izany. Fantatro. Hoy izy.
fa niterenao heverina taty ambonin'ny tany ny sainao nefa efa ningavy anao a. Nangano hoany ny ranomasony ary ny sefosefo ny fiainany. Jereo iarivo ihany nanaridi azy. Fantatrao moa fa mbola tsy nahita an'izao anaty rovo zao a. Ahoana hoe? Hoy izy taitra vao niome. Tsy azo ekeny zany fa rapitso. Sady fotoana azo namiditra ao rapitso dia tsy maintsy makany sika telo mianaka. Raikitra ary, io any sarika ny sandrany hitsangana. Saingy adinao zava-dehibe kokoa noho izany. Inona nge? Tianao a. Niome izy dia niantsampy teny an-tratrako. Sako. Hoy ny fibitsibitsiny teo an-tsofiko. Asa namba efa nanonofy ianao ary nefa tsy dia tena matoro tanteraka ny eritreritrao ka misy ilany mahatsiaro sady mahalala fa nofo miseho sy ohatry ny miantra aminao. Toy izany ny fiainako teo anilan'ity tovovavy tsy fantatra ity hatramin'izay niarahako taminy. Namangy ny tranon'Andrianampoinimerina izay telo mianaka. Variana nijery ny akalan'Andriana sy naminany izay tokony ho fiainany tamin'izany. Iso no fandrian'izy 12 vadin'Andrianampoinimerina. Hoy ilay tovovavy nitsika vava. Nifanehitra ny masonay dia niodina aingana. Sary mivaingana amin'ny fahalemen'ny lehilahy eo anoloan'ny vehivavy no teo anoloanay ary vehivavy no niaraka tamiko. Vehivavy manan-tsaina izay tsy maintsy hanararoatra izany fahalemena izany, hanafokana lehilahy ankapobeny sy hanesoana manokana. Ahoana no hevitra ny amin'ny famparafesana? Hoy indray sady nandray ny ratsan-tanako somary hitarika hamindra. Tetim-panjakana no nahatonga n'Andrianampoinimerina nampirafy. Hoy a, nefa kosa izany akory tsy milaza fa tsy nisy ray tena tiany tamin'izy rehetra ireo. Ahodinao ny fanontaniako. Hoy izy loky. Ny tiako ho fantatra dia izao. Moa ve araka ny hevitrao mety hisy tena fitiavana ivelonao anatin'ny famparafesana? Tsia. Hoy a. Misaotra. Hoy izy ny banjina. Ary tsinjoko teny amin'ny masony fa raha toerana mangina no nisy anay telo mianaka dia ho niantoraka teny an-tratrako izy. Niakatra tany ambony tao amin'ny efitra misy ny soratan'Andradamany, ny satroka-ndrena sy ny famantarana ny tranavalona faharoa izahay. Gaga nahita ny angezan'ny basy fahizay ary sarotra tamiko ny isaina fa olotokana ihany dia ahazaka ity fiadianako haibe ity. Avy any am-bava no namanany azy. Hoy a, toy ny teny irery ary noho izany dia mbola tsy ampy ny fitaovana fa ilaina koa ny tsoraby tsy latsaky ny refy sy mamaky tratra. Ampody fotsy sy ny korotana tsy mahay misaraka ny mpiatafika ireo dia ho azonao an-tsaina fa tsy maintsy nisy andevy 3 na 4 miaraka miaramila iray. Ary ny miaramila dia tsy mba mahazo karama amin'ny fanjakana fa soavaly ny antobilina samy manao izay hinanany hanina. Inona ny mahagaganao raha resy ny tafika malagasy? Nanky ny moramora teo an-tsoroko indray ny lohany. Tsy niteny izy, nahita lasamborona, fa ny volony no nasafosafo ny takolako. Maro ny raibe anay no maty tamin'ny ady ny akaran'ny vazaha. Hoy a. Ndao amin'izay? Hoy izy nitantana anay sy Richard. Niditra ny trano malalaka misy ny sira fiandehanana izahay. Niotana iray ihany ny foko teo anoloan'ny fahiny tapody vetivety. Inavo ny tao ambadika izao hita maso zao? Hoy ilay tovovavy. Tetika maizina. Hoy a, fankahalana, tsy famindram-po sy fitiavan-tena ary anefa angamba koa nisy fitiavana. Tsy maintsy nisy? Hoy izy. Na Rasalimy sy Radama ihany aza, na Raketaka sy Rakotobe? Eny, hoy a. Saingy asa navoadinikao na tsy fa ny afara tamin'ny raha latsaka avokoa ny tena fitiavana tamin'izany andro izany. Nivoakan-drovo izay telo mianaka. Nandray fiarakodia dia nifanjevy tao amin'ny orakoraka arivo indray. Nanadidona fa hisery anaitra amin'ny torimasoko ka anongotra ilay fitiavana vao nitrebana dia nandatsapaka. Isy fanantenana mafy izao sakaizako raha nanantena fahavitriana sy fisariahana tamin'ilay sakafo hariva ny antsony anay mianaka sy Claire Fofombadindrandry. Nanao izay azony natao hamalifaly anay izy saingy hatramin'ilay minitra nanondrony ilay tovovavy tsy fantatra hoe izy no Claire sy nilazany hoe
Ary izy kosa ry Claire le mpanoratra tianao fantatra sady sakaizan'ny fofombadinao. Dia nisindra tampoka ny nofinofy ny ainanay ka nisehon'izao tontolo izao tamin'ny endriny tsy nisy hosodoko. Teo kavanako no nametrany ilay tovovavy Claire maty satria efa fantatro izao ny anarany, ary teo ankavanany kosa no nitoeran'ny Richard. Jamovady no nanatrika anay. Ny resaka ny tsitapitapy nataon'izao dia toy ny voamaika nampiariary ny fahanginana tsy laitra noroahina, ary ny fiatraikan'ny sotro tamin'ny vilia dia toy ny fionjavatra tsy ara-dalàna ka nankarary fo. Nitodika nijery Claire dia ny fampibanjina toy ny ondranondranany indray izay roa. Tapitra teo ilay nofinofy, hoy ny masony, ka hitako amin'ny endriny marina izao rehetra izao. Hitako ny tsy fahafahanao hiara-dalana amiko mandrakizay, ary tsinjiko ny tsy fahafahako ny eo anilanao mandra-pahafatiko. Nefa tianao a. Nanosika moramora ny takolany ny ranomasony dia nofaony haingana sady namonjy ny ondrika ny safosafony lohandry sara. Asa na atsikatry Jamovady izany toe-javatra fahafy izany, fa zendana ihany izy no nahitanay telo mianaka niaraka nangata-dalana tamin'ny hody. Tsy hanohy ny korana izay tsy nisy raha teo. Teny-dalana dia mbola nitoy ihany ny fahanginana nangeda teo am-pisakafoanana, ka raha tsy efa teo akaikin'ny tranon'ny Claire tsy nisy nahateny izay roa. Ry sarakely koa aza mba nangina, ohatry ny nahalala izay nitranga. Fito ny zanako, hoy Claire, sady nanolotra ny tanany. Talohan'izay nisy rehetra teo amintsika no efa saika nilazako taminao no momba rehetra, saingy nosakananao hoy a. Ary nanio aza, hoy izy, somary nanapaka ny teniko. Dia mbola tsy tiako ny ahalalan'ny marina rehetra, mbola te hieritreritra anio alina. Enao koa rampitsika miaona, angamba ho faran'ny fametraham-beloma sy hidinika angamba ho farany koa. Mahazo manoroka anao angamba ho farany koa ve? Hoy a. Zany saika angataka izany aminao, hoy izy. Ny fanatona tao amin'ny aizina no molotray, ary injany henoko ny fitsotsoroky ny ranomasony nandena ny tavako. Niataka moramora izy no ny avy eo, fa mbola namihana ny tratrako sy nanondana ny saokany teo antsoroko. Fantatro fa adalany zany, hoy a ny bitsibitsika teo antsofiny, nefa tsy haiko ny tsy amerimberina fa tianao a. Zako, hoy izy voamaika ny gogogogo. Ary ny maty ravina indrindra dia mino fa tsy mbola nisy olona ny tiaviko toa anao, sady tsy nisy olona ho tiaviko toy izao hitiavako anao izao. Veloma izany havako izany, veloma Richard. Nisorony tampoka ny sandriny ny azona, dia niazakazaka nandahoanay mianaka izy. Efa teny ambavady izy vao nihirika sy niteny malefaka hoe, rapitso eo amin'ilay toerana ihany. Veloma Claire, hoy a. Tanana ny famihana, maso ny fangala-bojery no an'ny fampiarabana isy Claire ny ampitso noho ny ona. Nandray autobus indray izay telo mianaka dia nakany amin'ilay toerana ambanivohitra mahatazana ny arivo manerinirina. Ny falevanja teny amin'ny Aimaitso nandidina anay ry sarakely, fa izay roa kosa toa samy natahotra ny hiteny, toa samy matahotra ny ifamboraka ny vendo izay amarana ny saritsary-pahasambarana no fohinay hatramin'ny fankalalana. Nahoana ny tapahinao fifampifonareo sy randry? Hoy ihany ny ela. Iza no nilaza taminao fa nitapahako? Hoy izy taitra. Toy izany no fahafantarako azy. Hoy a. Tsy namaly ny taratasiny fa tsy nanapaka ninninina. Ary nahoana ary no tsy namalino ny taratasiny? Satria tsy manakolazaina aminy a. Rovinina reo mianaka no hody. Hoy indray izy no mikelikely. Angamba rapitso. Hoy ihany sento. Claire, nisy zavatra madinika ihany angamba amin'ny olona sasany, fa mampatahotra kosa ny niseho teo aminay mivady.
ary andinika ny tenako sy akasaina amin'ny fanginana no niakarako taty merina ka nifanojoko taminao. Dia tianao a? Tia ahy ianao? Inona no ataonao? Lazaiko mpahatsolana aminao ry Claire, fa tsy fantatro. Nangano hoany ranomasony dia natono moramora teo amin'ny molotro ny takola ny voton-drano. Tsotra ihany tsy maintsy ho ataonao. Hoy izy ny fokofoko. Saingy tena fakapanahy hitady lalana amin'izay tsy misy ivoahana sika, ka mody tsy mahita ny varavarana amin'ny danadana. Tiavo tahaka ny tiavanao any vadinao dia ho sambatra ianao sy ny ankonanao. Moa azo terena ny fitiavana ry Claire? Tsy azo terena ny fitiavana fa azo amboarina kosa ny lalana makao aminy. Inona ny tiana ho lazaina amin'izany? Mipetraka fotsiny ompi tsara ianao fa tsy mety ampianatra. Tsy manao izay anana ny vadinao ilay toetra manintona anao eny amin'ny hafa ianao fa mitsapa fotsiny tsy fisiny ary dia maniry andao azy noho ny vohitanao fa tsy eny aminy izay nikatsahanao. Tsy ny fiambohona ny fanontaniana no ahitana ny valiny ka hanadina anao amin'ny pahatsorana raha avako. Moa tsy tianao koa izy tamin'ny fankahitanareo voalohany? Tia azy aho. Tsy hanompanao aho ka ilaza hoe ny fotoana ny nampiena ny herin'ny fitiavanao fa mbola nitany kosa hoe inona ny nahatonga ny fitiavanareo ihanalefaka? Satria nisy ilay zavatra nitranga teo aminay. Lalo, tsy tia halala izay nitranga teo aminareo aho satria tsy maintsy nihevitra ny tenanao anana ny marina ianao. Hoy Claire nanankina ny lohany teo an-tsoroko toy ny fanaony. Fa ny any ampatsahivoko anao dia izao. Ny hafa ny manambara kokoa amin'ny tena tsika no isika. Any ny vadinao sy ny fianakavianao ianao fa tsy anao. Ary vao maika koa tsy aho. Ny toboka tsy azo notonena intsony ny tomanina ka tsy fantara intsony izay nambarany Claire atao amin'ny sentony sy ny tolokony. Ny korisa moramora koa ny masoko tsy voatanako intsony ka nandena ny volony tehana ny takolako. Claire, tsy manana halalana ho tianao nefa tianao. Tsy misy lanjany eo manoloan'ny fahasambaran'ny fianakavianao ny fahasambarako za samirery. Milela-paladianao aho, mandehana mody. Tiavo izy dia ho fantatro fa tianao aho. Izany ve nantsona hoe fitiavana ry Claire? Eny, fisakanana ny olon-tiana tsy hita ambotsitra na ara-batana na ara-panahy. Ary jereo koa fa angamba lahatry ny vintana ny tsy namelany antsika hiara-dia mandrakizay mba ahavelona ny fitiavantsika mandrabatapitra izao tontolo izao. Fa tsy maintsy ho raisiny nofo sika ka ho nifahatra teo ny fitiavantsika. Tahaka ny fitiavan'ny olona rehetra ihany. Ary tahaka ny fitiavan'ny olona rehetra ihany dia ho faty koa izy. Io filan'ny nofo io fametrahana ny fitiavana anjakan'ny nofo io no voankazo nandrarana. Io ny nahalalany Adama sy Eva ny tsara sy ny ratsy ka nahafaty azy sy ny fitiavany. Lalo, tiavo ny ankohonanao ahasambatra azy fa avela kosa ny fitiavantsika hikarenjy mandrakizay ao anatin'ny sahan'ny nofinofo tsy tanteraka mba tsy hanadinoantsika azy mandrakizay koa. Fantatro fa tsy firy ny lehilahy ety hiaina izany fity vetsovetso tsy mifahatra amin'ny firaisan'ny nofo izany. Saingy fantatro koa fa iray amin'izany lehilahy vitsy izany ianao. Ary dia angamba noho izany no nitiavako anao sy tiavako anao mandra-piala ny fofonaiko farany. Vao maika ny gogo Claire, namoto ny tavako ny ranomasina beboka tao amin'ireo dobo rono everiko atsinjovana ny sariko mandrakizay. Lala, indray izy ny sefosefo. Lazao amiko fa ho tia azy ianao. Eny, hoy aho, saingy mba ho setrin'izany dia angataka aminao koa. Omeo fanantenana fa hamaly ny taratasin-drandre ianao ary anaiky ny hanambady azy. Toy ny ony fahavaratra tongotra katapoka ny fibosesiky ny tolokony Claire nandre ny teniko ka nisitrika tao amin'ny tratrako aingana izy. Hanambady olo ka hafahafa-tsy ianao? Hoy izy ny andrandrany lanitra sady toy ny teny tamin'ny tenany ihany. Hiteraka fa tsy ho zanakao, tsy ho zanako za sy anao zany zazy zany. Niondrika izy dia nivotrovotra ny tenany manontolo. Claire? Lala,
mafy loatra ny zavatra angatahanao amiko. Fantatro hoy aho fa mba avelona mandrakizay ny fitiavantsika araka ny teninao ny iray amintsika dia tsy maintsy mendrika ny iray hatramin'ny farany. Mandevy ny lalàna ny fiarahamonina izany dia ekeko mpandeferina ny fitiavako anao. Mba tsy anakorotana ny firindra ny fiarahamonina izany dia tokony hampandeferinao koa ny fitiavanao aho. Claire. Eny ary. Ny rehefarehefa ny masoandro hody. Ny fampiantso ny vorokely nahita ny hariva efa nadiva. Ny vidianako boky ho anao ny faravola taty amiko. Koy Claire sady ny omeny mbola difotra ny ranomasony. Rehefa mamaky azy ianao dia ho tadidinao aho. Ho tsaroanao ilay fitiavantsika vao nitsimoka dia nodarofan'ny tafiotra. Ilay fitiavantsika tsy ho faty hoy aho satria tsy mba nihinana voankazo nandrarana. Tsy nandiha afa-tsy indray lohataona izy. Elle n'a dansé qu'un seul été ny lohatenin'ilay boky. Nosokafako ny takila voalohany dia hitako ny soratanan'ny Claire. Ho an'ilay malalako. Misaotra rahavako hoy aho fa ny aho kosa boky iray nosoratako mihitsy no atolotra anao. Nitsanga malaina izay tery mianaka hamonjy ny harivo izay hiafaran'ny fitiavanay sy Claire koa. Veloma Claire. Veloma lala. Veloma. Veloma lala. Veloma Richard. Ny fanoroka ela be izy mianaka. Ny fandray naharitra ny tananay sy Claire. Ny fampanjana farana maso samy dibo-drano. Raha fantatra ny orakoraka harivo mantsy fa fitiavana lehibe iray no maty sady teraka tapitra nefa nanompoka. Ny farana teo voankazo nandrarana nosoratany Eudé Andriamalala.